mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity faliana aminay hatrany ny mizaranten'Andriamanitra ho antsika ary irariana dia hitondra voka-tsoa mandrakariva ny fiainana izay iarahantsika amin'ny Kristy izany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindra misaotra anao manokana izahay satria mitantana ny fiainana ianao ary ihany koa mitsindro mandrakariva izay rehetra ahasoanay. Mety misy zavatra tsy takatry ny sainay miseho amin'ny fiainanay ankehitriny fa petraka eo am-pelatananao ny mombanay rehetra. Aoka hitombo ny fahatokiana ianao ka tsy salasala izahay hifanerasera aminao, ho iray aminao ary indrindra hianatra ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina hiasa ao anatinay tsirairay avy ka hanavao anay mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe Ambarao any amin'ny firenena ny voninahiny. Ny salamo 140 no ahodinitsika anio. Tafiditra amin'ny fanompoam-pivavahana ny fihirana ho an'i Jehova. Ny fiderana ny anarany, ny filazana ny fahatsarany sy ny fahalebiazany ary ny fitondrana fanomezana ho ao amin'ny tempolony. Ankoatran'ireo toetra ny fanompoam-pivavahana mahazatra ireo, ny salamo 140 dia manasongadina lafin-javatra anankiray tsy dia mazava loatra ny fanompoam-pivavahana. Dia ny lafiny aram-pilazany tsara amin'ny fitoriana ny fanjakan'i Jehova amin'ny olona hafa. Na izany aza ny fihirana na ny fiderana na ny fitondrana fanomezana ary ny fitoriana ny filazantsara dia tsy hetsika misaraka fa fanehoana fanompoam-pivavahana isan-karazany. Ny fanambarana ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny firenena rehetra dia manome zavatra ho an'ny fiderana sy ny fahafahampo amin'ny fanompoam-pivavahana. Mario fa ny antony fanompoam-pivavahana dia mifanitsy amin'ilay hafatra nambara tamin'ny olona hafa manao hoe fa lehibe Jehova, fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona fa Jehova no nanao ny lanitra, Jehova ny mpanjaka ary avy tsara ny tany izy. Noho izany ny tanjon'ny fitoriana ny filazantsara zany dia ny ampiray ny olon-kafa amin'ny vaokan'Andriamanitra ary amin'ny farany ny zavaboary manontolo amin'ny fanompoanan'i Jehova. Ny fanompoam-pivavahana dia mipoitra avy amin'ny fahafantarana ao anaty hoe iza ny tompo dia ny mpamorona sy ny mpanjaka ary ny mpitsara. Tafiditra amin'izany ny fanompoam-pivavahana amin'ny fitadidiana ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa, ny fankalazana ny fahagagana nataony ankehitriny ary ihany koa ny fiandrasana ny zavatra ataony amin'ny ho avy. Ny didim-pitsarana amin'ny salamo dia midika hoe famerenana amin'ny laoniny ny lamin'Andriamanitra momba ny fiadanana sy ny rariny ary ny fiadanana eo amin'ny tontolo anankiray izay feno vesatry ny tsy rariny sy ny fijaliana ankehitriny. Noho izany ny tany manontolo dia mifaly amin'ny fiandrasana ny fitsaran'Andriamanitra. Ny mahampitsara marina an'i Jehova dia tokony handrisika ny olona hanompo azy ampahamasinana sy hangovotra ihany koa ary tokony hampitanjona azy ireo mba tsy hanamaivana ny fivavahana. Ny fanompoam-pivavahana dia ahitana fifaliana lehibe sy fahatokiana sy tahotra ihany koa ary tena fanatrehan'Andriamanitra.
Marana antsika azy dia izao no tsara ho fantatra ny fiangaviana maneran-tany eo amin'ny salamo 420 io mba hivavaka amin'ny mpamorona sy ny mpitsara dia hita taratra ao amin'ny fitoriana ny filazantsara farany taon'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao dia ny afa-tsy nanjely telo amin'ny apokalipsy 4:20 izany. Amin'ny lafiny maro ity salamo ity dia toa mampiditra n'ity hafatra momba ny andro farany ity dia izao ny famboronana, ny famonjena na le filazantsara mandrakizay, ny fanompoam-pavahana ary ny fitsarana ao daholo izany. Ary aoka tsy ho adinontsika fa ho raisintsika amin'izao lesona anio izao. Ny rina aminao dia tsapa tokoa fa mifandray avokoa ireo ten'Andriamanitra ireo natany amin'ny testamenta taloha ary manambara ny ho avy ateo amin'ny testamenta vaovao sy ny andro farany. Fantenina mipetraka dia moa ve tsika efa vonona raha ho avy tsy ho ela any amin'ny raha lanitra Kristy. Vavaka isika, irenay tsara n'izindanitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao tokoa satria mampianatra anay sy manaitra ny sainay mandrakariva ianao. Toano izahay mba hahatsapa fa na dia ny fotoana izay iainanay teo amin'ity tantera dia misy fetrany ary tsy fantatray ny ampitso fa ampianaro izay hitoko mandrakariva ny amin'ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.